Fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika zao drafana ka mangadaka ny ankizy sy ny tanora manatrika izao fotoana izao mba hitsangana. Iara hivavaka isika. Jesosy malalo dia raina ianao fa noho ny fitantananao dia tonga soa matsara eto izahay. Mananafatra tiana ampitaina aminay ianao ka omano ny fanahinay andray izany. Aoka ihany koa ny teninao masina iorom-paka ao anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Sokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Hebreo. Hebreo 4:15. Hebreo 4:15. Rehefa hitantsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina amin'izay anananareo fa hoy izy izao tsy andahoanao mihitsy na foy anao akory. Amen. Averitsika vakina ao amin'ny 5 tapany B fa mianina amin'izay anananareo. Amen. Mahazo mipetraka ianareo. Io teny indray ravana no akatsika ny afatra amin'ity anio ity. Tantara tena nisy mikasika tatsinanana anankiray no hitondrana ny afatra. Ali no anaran'ity rangahy tatsinanana ity, mpiomby persianina izy ary tena nanan-karem-be. Tsy biby reriana ny fananana fa nanana tany midadasika sy tany mahavokatra be ihany koa izy. Na tany lonaka na tany misy tora-pasika dia samy nananany avokoa. Ary dia faly tamin'izany fananana izany izy. Indray andro anefa dia nisy vahiny avy tany an-tany lavitra tonga tao aminy. Nikarakarainy tsara ny vahiny ary dia raikitra ny resaka teo amin'izy ireo. Hoy ilay vahiny tamin'ny Ali, tena manan-karena ianao rangahy fa izao. Manan-karena lavitra noho izao ianao raha manana diamondra na dia toy ny haben'io akibenao io ihany azy. Raha manana tany fitrandrana diamondra moa ianao dia vao maika anao ny tanàna manodidina rehetra eto. Nanomboka teo dia lasa ny eritreritry Ali. Dia nihevitra izy ny alin'iny hoe tsy dia tena azo lazaina hoe manan-karena aho izany satria tsy manana diamondra. Tapakary ny heviny fa andeha hitady diamondra izy ary dia namidy ny fananany rehetra mba hitadiavany an'izany diamondra izany. Nandeha teny anefa ny fotoana fa tsy nety nahita diamondra izy. Nitety tany maro izy fa tsy nety nahita diamondra. Tsy vitan'izany fa lany ny tadiavany diamondra ny fananany rehetrarehetra. Kivy izy namoy fo izy dia niany mba fanapa-keviny dia namono tena tao anaty renirano anankiray. Tsy elaela tao arian'izay anefa dia nisy lehilahy anankiray izay anisan'ny vidy ny tany novarotany Ali. Tondrany ramevany teo amoron-drano io lehilahy anankiray io. Dia sendra amin'ny andro mitatao vovonana iny izy no nahita zavatra mamirapiratra. Tsy naharitra izy fa lasa izy nizaha hoe inona ary ity zavatra mamirapiratra ity. Inona moa ilay izy ravana? Diamondra no hitany tao. Tapitra eo ny tantara fa ny lesona roa raisintsika amin'izany dia izao. Aokontsika hianina amin'izay ananantsika. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia hoe aokontsika ho afa-po amin'izay ananantsika. Faly amin'izay omenantsika ary manaiky izay fananana eo am-pelatanantsika. Aoka izany sika tsy ho isan'ilay ankizy fatra midongodongo lava na menimenina lava fa aokontsika hankasitraka amin'izay omeny ray aman-dreny, omeny mpampianatra, omeny namana antsika. Zavatra faharoa tiana ampitaina dia izao. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa Jesosy Kristy no harena tsara indrindra. Jesosy Kristy rakizy dia tsara noho ny volamena sy ny diamondra. Ary Jesosy Kristy harena tsy mba mety loha sady tsy azon'izan'izangalarina ao am-potsika. Andeha aritsika manomboka androany hianatra hianina amin'izay ananantsika. Dia averitsika ilay teny teo ao amin'ny Hebreo 4:15 amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy izao tsy andahoanao mihitsy na foy anao akory.
Amen. Araka ivavaka isika. Tompo malalanay eo, misaotra anao izahay ny amin'ny afatra izay nampitainao anay tamin'ity anio ity. Ampianaro izahay anaiky izay omenao anay. Ampianaro ihany koa izahay anaiky izay tsy omenao anay. Ampianaro izahay ianina amin'izay fananana atolotra ho anay. Dia aoka ho tsaroanay mandrakariva fa ianao Jesosy Kristy tomponay no harena tsara indrindra. Ary tehirizo ho aminao izahay satria ho ianao hoe ianao tsy handao anay na hafoy anay mihitsy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mbola ho aminareo rehetra ny ry-havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao amin'ny fiangonantsika androany avy amin'ny mpitandrina sy ny birao amin'ny fiangonana. Efa miverina miditra amin'ny folo sasany fotoam-pivavahana eto amin'ny fiangonantsika. Indray mandeha ihany izany ary manaraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana iarovana amin'ny valanaretina Covid-19 hatrany. Manomboka amin'ny 7 ora sasany vao miditra ny mpivavaka no fandaminana sy fanadiovana tsy maintsy ataon'ny diakonina meloa. Ny fepetrana rahantsika teo aloha dia tsy misy fiovana. Ny ampidirana dia misy ny fanasan-tanana amin'ny gel désinfectant na rano-savony. Fandraisana ny anaran'ireo tonga manatrika amin'ny fotoam-pivavahana. Ajaina foana ny elanelana 2 metatra na ao anaty trano fiangonana na eny ivelany. Tsy maintsy manao aro-vava avokoa ny olona rehetra miditra amin'ny fiangonana ary tsy azo esorina mihitsy izany mandritra amin'ny fotoana rehetra. Ny eny amin'ny vavahady kely ny fidirana ary ny fivoahantsika kosa dia eny amin'ny varavarana afovoany mamonjy ny vavahady lehibe. Ny fandrarana ny fanafody na désinfection trano fiangonana dia atao foana. Mbola angaviana trany ireo zokiolona sy ny ankizy na ireo manana aretina mitaiza mba tsy handeha aty am-piangonana aloha mba hitsinjovana ny fahasalaman'izy ireo. Ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo dia ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo. Marina fa ny fotoam-pivavahana izay mandeha amin'ny YouTube sy ny Facebook dia mitohy hatrany ary amin'ny 4 ora tolakandro no anarahantsika izany. Raha misy moa ny fiovana arakaraka ny fanapahan-kevitra samihafa dia ho lazaina eto ihany. Ho an'ireo izay manirana tanteraka fanoloran-jaza na batisa na fandraisana fanasan'ny tompo dia manantona ny mpitandrina. Ny rojom-bavaka fanaontsika dia mitohy hatrany ny maraina amin'ny 5 ora hatramin'ny 9 ora, ny hariva kosa amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 7 ora alina. Anio ry-havana no tanterahana ny famangina ireo manamanjo sy ny tropitaly izay tsy mbola vitan'ny fiangonana. Vaovao avy amin'ny sampana Dorkasy. Mijanona isika mpikambana rehetra rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana famangy ireo rahavavitsika. Sampana sekoly alahady. Ampiomanina isika ray aman-dreny sy anareo ankizy fa mba hamenona ireo fampianarana tsy vita dia misy ny fandaminana toy izao. Isy fitindesona hozaraina ho an'ny mpianatra rehetra. Ny ray aman-dreny sy ireo ankizy tonga mivavaka no handray izany eto am-piangonana. Isy ihany koa ny fanadinana tao aorian'izany ka mbola ho lazaina manaraka ny fandaminana. Ny zava-dehibe dia ny fahazahoana fahalalana ny soratra masina amin'ny fomba rehetra. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Avy amin'ny sampana skoto, mijanona daholo ny mpiandraikitra mpanazava rehefa mirava ny fiangonana. Rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no toy izao Korintiana voalohany 15:10-20. Rakim-pisaorana ho atolotra mpifaliana noho ny fahafahana fanadinana atolotra ho an'ny mpitandrina telo mirahalahy sy ny sampana skoto. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana Isaoran'Andriamanitra fahasitrana somatsara ny voaka ny hôpitaly SALAMO 7:1 hatramin'ny 7. Atolotra ny sampana Dorkasy. Isaorana ny tompo fa nahazo zandry nandritra ny taona maro. Atolotra ny sampana skoto. Rakim-pisaorana isaorana ianao Jesosy noho ny fitiavanao anay ka nazahoana fahasoavana lehibe. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina telo mirahalahy. Dia toy izay indray ny vaovaontsika androany ry-havana ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
aminareo rehetra neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo. Salamo 70 ny 1 hatramin'ny 5. Salamo 70 ny 1 hatramin'ny 5. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Anandratra anao aho Jehovah, fa nanintonay miakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitranay ianao. Jehovah, efa nampakatra ny fanahyko avy tany amin'ny finantsity ianao, efa napody ny aiko, ka tsy hitany mankalaza ny Jehovah rima, ka miderany anarany masina fa nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahana. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga fa noho ny maraina kosa dia misy fiompiana. Amen. Isika Tompoko, Andriamanitra Rainay eo, miovy anao, mideranao, misaotra anao izahay. Fa lehibe ianao ka mendrika hoderaina indrindra. Noto aminao izahay ka voataona, nangoninao izahay mba hiaona aminao. Koa manatria anay ry Andriamanitra Rainay, mitoera ty anatinay ry Jesosy Kristy Tompo, ary hamasino izahay ry fanahy masinao. Izay rehetra ataonay anie, ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Asandratra ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo,
izay nampianatra anay hivavaka manao hoe Rainay ao zany an-danitra ho masina ny anarranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety atantaka melany elokay tahaka ny amelanay izay loka taminay aza mitondra ny amin'ny fankapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazotoerana ianareo riavana. Fito sy roanjato andimy voalohany faharoa fahatelo imanantsika amin'ny fandrenesana ny soratra masina. Kamaksien teny soratra masina sika arak'izay hita ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 17 ny andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faraiky amby efapolo ka hatramin'ny faraiky amby dimapolo. Samuela voalohany toko 17 ny andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faraiky amby dimapolo. Rehefa hitantsika izany dia hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho nijerijery an'i David ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo ny tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i David, alika angao no antony alahy amin'ny teny. Ary nanozona an'i David tamin'ireo andriamanina ilay Filistina sady nanao tamin'i David hoe, avy ety amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofo ny alahy. Fa hoy kosa David tamin'ilay Filistina, ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefiny ary ny lefipoy, fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely izay efa noaikainao. Anio no hanoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao ao ka hanapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny fato miaramila ny Filistina anio. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehovah, fa an Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo eo an-tananay izy. Ary noho ny haingo ilay Filistina ka nanantona hitsenan'i David, dia nandroso faingana David ka niazakazaka eo amin'ny lahara miaramila hitsen'ilay Filistina. Ary natsofoka David tao an-kitapo ny tanany ka nakafa tao izy, ka dia nalefany tamin'ny antsamitady ka nahavoy ilay Filistina tamin'ny androny, ary nilentika tamin'ny androny ny vato, dia potraka niankohoka tamin'ny tany izy. Toy izany nandresen'i David ilay Filistina tamin'ny vantona antsamitady, fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy. Ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i David, dia niazakazaka David ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina. Dia nalainy ny sabatra ilay io ka nitsoahany tamin'ny tranony, dia namonoany azy sy nanapahany ny lohany. Ary noho nitan'ny Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Amen. Mbola itoy ny vakiteny.
Hotoizantsika famakinana teny soratra masina izay hita ao amin'ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko 12 ny 17 ka hatramin'ny 18. Korinthiana voalohany toko 12 ny 17 ka hatramin'ny 18. Rehefa hita dia izao makaiza amin'ny anaran'ny Tompo. Miambena ianareo, tomera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy, mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankonina an'i Stefanasy, fa voalohany bokatraka izy, sady efa nanolo-tena ao amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangadaka aminareo ao ry rahalahy, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sisa rehetra miara-miasa sy mikelena koa ianareo. Faly ao noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko, fa ireo na efa tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Amen. Politony Vakiteny. Hotoizantsika famakinana tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny Lioka toko 17 ny 1 ka hatramin'ny 9. Lioka toko 17 ny 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika izany dia ho vakitsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, aroy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa loza izay mahatonga izany. Aleo anantona vato lehibeko fiseham-bary ny vozony, ka tsy hipainy an-dranomasina izy, toy izay hatafitohina na dia ny anankiray amin'ireo majinika ireo aza. Mitandremy ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia tenemy mafy izy, ary raha mibebaka izy dia mamela ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa, manao hoe mibebaka ao dia mamela ny elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitombo ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatry ny voatsin'ny nampiray azy ianareo, dia azonareo lazaina mivory azy hoe miongota, ary ka mbola enao anatin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Amen. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, fantenao amin'ny fahamarinana. Amen. Misaotranao izay iray fa mbola tsy diso anjara ny anotenao tamin'ity anio ity. Raha hotoriana aminay izany Tompo dia mifanenao masina no angatanay anendry ny lelam-panomponao izay hitondra ny hafatrao. Ary izahay Jesosy ho mpiaim-pakatoa fa tsy mpanadiny fotsiny ihany, ary ho tany lonaka andry ny teninao. Aminaran'i Jesosy nanaovaka izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Samuela voalohany toko 17. Tantarani Davida sy Goliata. Zay tantara efa fantatsika loatra ary manahirana ara ny mitory azy. Milaza ny fandresena azon'ny Davida tamin'izany. Ity tantara ity dia tsy mba mitovy amin'ny tantaran'ny ranomasina mena, fa tsy dia verimberiny soratra masina.
tsy dia averimberiny soratra masina io tantara io. Ny antony dia tantara tsy misy fahagagana izy io. Fa matetika rehefa mampianatra anitsika na amin'ny sekola lahady na takan'izany dia everitsika hoe zavatra mahagaga be mihitsy zany a Davida kely nandresan'ny Goliata zany. Dia atao hira hitantsika amin'ny filma sy ny sisa. Fa lojika tsotra nandresen'ny Davida. Zay zavatra zay no akatsika hafatra efa ampiarezantsika hoe kristianina mandresy noho ny finoana. Zay no hevitra raisitsika hoe kristianina mandresy noho ny finoana. Ahoana ny fomba nandresen'ny Davida? Ny voalohany dia ny an'ny Davida dia finoana miainga amin'ny herin'Andriamanitra. Finoana miainga amin'ny herin'Andriamanitra. Misy point de départ iangana zany. Herin'Andriamanitra no iangana. Andehantsika ampitaha ny fototra iangamin'ny Davida sy Goliata. Goliata hitantsika amin'ny 2:7 ny vakitsika sy ny 7:7 vakitsika amin'ny aran'ny tompo. No nijerijeran'ny Davida ilay Filistina dia ahita azy dia nianjonanjona taminy izy. Ity Goliata ty zany a jerijery an'ny Davida. Io zany efa miainga. Nahita azy dia nanomba tombana. Ary io zany fiainantsika andavanandro mijery ny hafa aloha. Da amin'ny teny anglisy dia look down on ny fiteny azy. Zay mahatonga ny Timoty ilazan'ny Paul hoe let anyone look down on you as you are young. Aza misy olona manao tsinitsinina anao aza vely isy olona tsinitsinina anao ny atanorana. Le mijery eto zany a dia mamaritra an'ny Davida. Tanora izy mena volony tsara tarehy. Ary fiainana andavanandro amin'ny tanora zany. Miteny fotsiny hoe ohatra ataontsika ohatra hoe avy eo ny fiansen'ny anina. Dia le olona rehetra mieritreritra hoe tatakana hoana zany manjamanja sa amina. Kanjo nitranga tampoka ilay olo dia manja be dia hoe manao ndry. Misoratra tsara ol ilay izy. Rehefa nahita azy izy dia nanina hozy izy? Nianjonanjona taminy. Zay le fijery zay, zay le fiangana zay. Zay zany dia efa tsy mety zay fiangana zay fa disokady zany mitsara ny hafa, mijery ny hafa, mijery ny fiadiny ny hafa, manombana hoe boay kely ve na le fandrareo aty. Nefa za ty olona ngoza be satria raha farafahafony zany Goliata zany dia 3 metatra. Farafahafony. Fa mety motra an'izay izy. Dia zay zany efa diso. Le fijery manaraka koa rehefa nitondra tena Davida, zany hoe tombanany dia veriny manalika azy. Zay mihitsy ny ao alika angano atonao amin'ny tena. Mitsara ivelany zany mijery an'ilay olona dia mieritreritra hoe ity zany manambany ahy. Matetika zany tsika tratran'izay foana. Toy izy atsika le tantara kely teo. Rehefa niresadresika teo voahitsaka le fiansen'ny olona tsy nahy le tongotry le anankiray ny araba teo. Nangoronetana nody izy dia izany koa efa tsy firarahana fa nitsahana mihitsy manko anay. Azontsika le toy. Mety ho zavatra tsy nahy ary le izy ary zay le hoe mamaritra amin'ny olona. Ny amin'ny manao préjugé izy nareo amina mamaritra an'ilay olona hoe ty koa manalika va tena koa no entin'ity mankaty. Ny fahadisoana fahatelo izy efa diso Andriamanitra raha teo satria izy manompo sampy. Dia nanozina ny Davida tamin'ny anaran'ireo andriamanina izy. Io zany le fiaingana zany tsy mitovy. Manatona amin'ny herin'ny tenany izy ary fomba ny fiadiny fa izy rehefa mijery an'i Davida koa dia latsaka ambany be io na tsara tarehy na bogosy ary dia very aminy. Fa ho jerentsika indray ny an'i Davida. Fomba hoana nanatona amin'ny Davida azy amin'ny 5:7 jerentsika. Vakitsika ary. Fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina.
zay ianao manatona ho izy Davida amin'ny herinao amin'ny fijerinao amin'ny préjugé anananao sy ny sisa ianao manana ny ianao fa za manatona anao amin'ny anaran'izy amin'ny anaran'ny Tompoandriamanitra eo zany le fiainga amin'ny Davida miainga amin'ny herin'Andriamanitra izy miainga amin'ny anaran'Andriamanitra izy ary Andriamanitra io Davida lehibe tompony maro Dieu de l'armée tompony tafika tompony miaramila miainga avy aminy ary raha vao tsy miainga avy any ianao tsy mivahany olanao adininao fa Andriamanitra lehibe noho ny problemanao Andriamanitra dia mahery lavitra no itrosanananao sy ny takan'izany Andriamanitra matetika adinitsika izay fa miforotra amin'ny tenantsika isika na mijery ny hafa ary izay ny navoan'ny Filistia miainga avy any zany le fandresen'i Davida hoe izy mijery an'Andriamanitra aloha miainga amin'ny herin'Andriamanitra izy aloha ity Andriamanitra ity efa nandripaka olona maro amin'ny testamenta taloha efa nampisaraka ny ranomasina mena efa nampihetry ny fahavalo manafay mamono zany no engako ho Davida zany no engako ary ity Andriamanitra tia ny fiangonana ary ny antony adiko mba ho fantatra ny tamin'ny rehetra fa manana Andriamanitra ny Israely ary zay le zavatra tian'Andriamanitra zay ny antony andresena dia voninahitra Andriamanitra tsy avelin'Andriamanitra satria azy ny ady Andriamanitra ny tompony ady vakitsika 5:70 ary ho fantatra zao fiangonana rehetra zao fa tsy sabatra sy lefona amonjeny Jehova fa amin'ny Jehova ny ady ary nolotra nareo an-tany any miainga ny fandresen'i Davida fatany tsara fa ny Jehova ny ady ny teny hoe stratégie dia avy amin'ny teny grika hoe stratiotes soldat midikany an'Andriamanitra zany stratégie sy ny taktika la aminady sy ny paikady zany dia an'Andriamanitra io Davida ka tsy sabatra sy lefina entinao io ary fandresena io an'ny fiangonana tadio ry havana fa marina amin'ny kristianina le hoe un pour tous dia io nantoiny mo tous pour un zany hoe raha misy anankiray amintsika mandresy fakapanahy ny fiangonana manontolo no mandresy ary zay le tian'Andriamanitra zay ahoana moa ny soratra masina misy fifelany lehibe anan-danitra ho an'ny mpanota anankiray zay mibebaka zay ngely isa le fandresen'ny tsirairay ny fandresen'ny fiangonana ka zay nantery amin'ny Davida hoe tsy maintsy andresy satria le fiangonana ty le fireneko ty no tian'Andriamanitra andresy dia eo any miainga fa matetika zany tsika adinitsika zay mila miainga amin'ny fahafantaranao Andriamanitra aloha ianao amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny herin'Andriamanitra atao vao an-tsaina aloha zay vao miatrika ny olanao amin'ny adinao amin'ny zavatra rehetra ary zay mahatonga amin'ny Davida tsy niaino zay lazain'le Filistina satria ny azy départ hafany amin'ity hafa no engano zavatra tsy mitovy le engano ny ray miainga avy any ambany ny ray miainga avy any ambony ny fijeriny ary zay zany ampianarantsika ankehitriny hoe ny finoana mandresy dia tahaka ny Davida finoana miainga amin'ny herin'Andriamanitra miainga amin'ny herin'Andriamanitra aloha izy ianao zanak'Andriamanitra amin'ny fiainana zay aloha zany engano ny Andriamanitra ve tsy andana amin'ny zanany Davida zany tahaka amin'ny olona anankiray hoe Andriamanitra nge ny tena tompony ady ndray ohatra misy fiara zao ivelany io miteneny ianao intelo amin'le fiara io hoe ratsy be ty fiara ty ataovy mafy be intelo fa ho hitanao no anjohanao satria maninona i fiara io manana inona misy tompony ile fiara inge tsy maninona na hopainao parivany andro fa izy ny tsy faly zay na zany ara fiara zavatra tsy miaina fa Andriamanitra na ary zay no ao anatiny hoe miainga amin'ny Andriamanitra amin'ny Davida hoe tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresa satria zanany ianao nanevateva manevateva n'Andriamanitra zany ary zay zany miengaminy ka zay no ampianarin'i Jesosy Kristy hoe ampiasaina io ny herin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra Luka 7:70 mba jerentsika Luka 7:70 mpianatra tetina ampianarin'i Jesosy hoe raha manotany raha alanao dia teneny mafy izy anary kanefa raha mbola manao izy mamela ihany na impito ary anatin'ny ray andro mafy be zany manao zavatra anankiray izy zany dia vao mifona mamela zavatra hafa ndray mifona impito ozy ny mpianatra sarotra be zany ka aloha zay angatika raha olona tsy manam-pinoana tsy mahavita an'izany vakitsika ny Luka 7:5 sy ny 9 ahoana navalin'i Jesosy ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo
ampitombony finoana. Teny Jesosy ampitombony finoanay. Tsy valiny teny io nataony Jesosy raha mijerina ry tsy ny teny ampitomboko io. Jesosy tsy ny teny hoe kely io na be io. Raha manana finoana tsy voatsinampy ianao. Voatsinampy zany tena voan-javatra kely indrindra satria mitovy amin'ny izy hazo fa ny voany dia mitovy amin'ny voananana. Kely fa izy tonga hazo lehibe. Ina ny tiana resahan'ny Jesosy amin'izany dia izao. Tsy ny angezan'ny finoana, peu importe sa grandeur. Tsy ny angezan'ny finoana ny zava-dehibe fa ny ampiasanao azy. Manana ve ianao amin'ilay finoana? Zay mifanteny voalohany dia faharoa, ampiasainao amin'inona. Le ampiasana azy no mampatanjaka ny finoana fa tsy ny habeany. Zay mahatonga hoe finoana ve tahaka ny Jeremia manongotra, manjera, mandrodina aveo manangana, manorona, mamboly. Ka le finoana zany tsy afaka mitenina hoe pastera zany tena be finoana be no za. Ohatran'lahy ihany za. Fa ny ampiasako ny finoako no mety tsy mitovy amin'ny fampiasanao ny anao. Dia hitanao hoe be finoana zay no tiany Jesosy. Ampiasainao amin'inona le finoana? Ampiasainao ve ny finoana amin'ny miarabola, amin'ny projetnao, amin'ny fitiavanao, amin'ny tokantranonao, amin'ny fitezanao sy ny olo-pezinao. Le fampiasana azy zany fa itsika rehetra manana finoana daholo ka tsy ny angezana ny habeny. Zay mahatonga Jesosy na ohatra ny voatsinampy ary izy fa ampiasao. Ny finoana mandresy dia miainga amin'ny herin'Andriamanitra mandrakariva. Kanefa tsy izany ihany fa ny faharoa dia izao. Ny finoana mandresy dia finoana mahay mampiasa ny hery ananana. Finoana mahay mampiasa izay kely ananana, ny hery ananana. Ndeha ho toy izy atsika ny tantara verina amin'ny Samuela voalohany toko faha 7 isika. Tantara moa efa haitsika loatra amin'ny fahavalamy 70 tsika izao. Rehefa niainga le Filistina nanatona ny Davida dia nanatona koa Davida hitsena azy. Zay le zavatra eto zany hoe miainga. Na dia tsy mitovy ara ny hery manaova dingina hoy isika tamin'ny heriny tamin'ny lasa. Mila manao dingina ianao. Nandroso Davida. Davida araka ny fantatsika nampanaovana aro tratra, ferovatratra, lamosina, tongotra na vesatra be. Hoy izy Davida asoroka tsy mahazatra. Ary zay ny manahirana. Hoy izy nareo tanora izay mianatra ditsy ay. Matetika tsika zany trop équipé loatra dia tsy tafavoaka. Mavesatra, tsy mahazatra. Aza manao zavatra tsy mahazatra anao fa mandeha tsikelikely. Zay mahatonga ny Davida nesorony daholo fa manavesatra. Zay mahazatra azy amin'ny nentiny dia tena dia antsamotady na pilotra zany. Zay ny nentiny teo. Ary zay zany le fahaizana mampiasa ny eompelantanana, ny herananana. Raha mitondra zavatra mavesatra be Davida ohatra ndray lesotony izy. Le olona matanjaka be sady efa zatra ady azy ny ainany, izy ny matoraka lavitra kokoa na mahatonga aingina raha samy tora defina. Tsy maintsy nany Goliata. Raha nindrona antsy izy no mahaingana kokoa, tsy maintsy nany azy. Zavatra tsy ananany fahavalo ny nentiny Davida ary zavatra mahazatra azy amin'ny andavanandro dia tsamotady. Efa hita ny fanaovana an'io, efa hainy tsara ny fikajiana an'io. Zay ny nentiny fa tsy nanao fiadiana mitovy amin'le rangahy izy fa tsy tafavoaka izy raha fitaovana mitovy ny nentiny. Etsy andanin'izany koa Davida nandeha manana an'ilay fitaovana ary mahalala hoe aiza ny antsony miaramila hoe point vital, aiza ny misy an'io, aiza ny faritra tsy voaharo amin'ilay olona. Zay ny nasiny fa tsy hoe tana mitratra na tana mitongony le izy. Fantatsika ve reny pilitra reny tena mahery be izy reny. Efa nahita nandefany reny tana ampany fa tena marina le hoe raha vo ny andronao io tena mianjery ianao. Fa ianao kosa mamaritra hoe ny androny no asiana fa tsy ny kibony. Ary zay le mahay mampiasa ny ampelantanana teo amin'ny Davida zany. Rehefa mamiady koa zany tantaran'i Davida eto tsy malaky afa-po. Satria ny anjera le Filistina dia efa mizay sy tena hoe ao zay.
zay le hoe nantratra tsy lavo antsoko dadabe ny lao izy nefa le eto ara mbola tsy resy fa Davida mbola tsy niala teo satria tsy mbola maty io tsy manana fiadina Davida tsy mahafaty azy akory io fa olona ngoavam-be io taiza izy nahita sabatra tam'le olona ihany nahitany sabatra ary zay le hoe tsy misy resaka fahagagana io resaka stratégie tactique tsy misy resaka fahagagana io tantara amin'ny Davida sy Goliaty io fa miteo ihany ny ampiasaina le sabatra le rangahy ihany nanapahany lohany fa ny olona rehetra manodidina teo nahita le hery tsy mitovy sy zavatra rehetra no panika ozy nareo nandositra satria amin'ny fa raiky amin'ny 50 tapany farany vakitsika le tapany farany ahoana ozy izy ary no nihitany Filistina fa maty le maheriny dia satria efa nataonjareo tamin'iny fanantenandro zareo efa tao daholo ngamba nisy ny loka ohatra ny adina kola tao ety zany zao dia efa maty loka ny sasany tsy maintsy mandresy Goliath kanjony tsy mbadika ny tantara dia le miaramila manontolo zany no natahotra daholo satria kay mitovy ihany zareo samy miantehitra amin'ny zavatra hita maso miantehitra amin'ny herin'ny hafa nanombatombana amin'ny zavatra tsisy fandraisana amin'ny herin'Andriamanitra ary zay nampianarin'ny tompo atsika ankehitriny hoe misy hery koa napetraka ny tompo ao aminao mandrefesa ao aminao koa nareo rehefa manao projet dia malala tsara le izy ty na hoe faiblesse ny opportunité na ny menace na ny ambana ao anatin'ity dia zay koa zany atao amin'ny lafin'ny finoana dia misy an'izay koa inona ny sakana inona no heriko inona ny fahalemeko inona ny zavatra azo ararotiny eto zany le fanararota zany ny opportunité zany ozy nareo nararotiny Davida fa misy sabatra nge am'le olona mianjery io fa tsy tady aiza tsony izy inona ny fahalemen'le olona hitany hoe aty amin'ny andriny dia inona ny heram-pelantanana hengana be le vato no lelefona satria vato kely iny fa lelefona miadana kokoa zay zany le zavatra hoe rifesina amin'ny fiataky zany koa amin'ny fiainana matetika zany tsy mifanojo ny vahaolana atolotritsika sy le olana tsy mifanojo zay zany le matetika zany io ary zay no Zakaiosy fatatsika tantaran'ny Zakaiosy tsy afaka niona tamin'i Jesosy zay hoe jerena ny fanararotra inona ny fahalemeny ny faiblesse fokely izy rehefa fokely aloha mitady zavatra ararotiny tsy afaka ny ao amin'ny tompo Zakaiosy raha tsy naninona moa nianika azo misy zavatra azo ararotina eo tsisy fahagagana zany fa dia nahita amin'i Jesosy izy ary Jesosy niteny hoe midina teo fa lehilahy lehibe ty hanikanika fa midina faingana Zakaiosy fa tsy maintsy mitoetra ho an-tranonao ary zay le ianarantsika amin'ny fiainana hoe misy hery koa takian'Andriamanitra aminao fa tsy hoe mivavika ianao dia mipetraka eo tsy hiasa fa Davida nandroso nandray ndraikitra izy tamin'ny zavatra rehetra ary zay no ampatsahivon'ny Paoly apôstôly amin'ny Lioka ny Korinthiana voalohany toko 4:12 Korinthiana voalohany toko 4:12 vakitsika ny andininy 7:12 sy ny 8:12 amin'ny anaran'ny tompo miambena ianareo ka tomera tsara amin'ny fona aoka hitomban-dahy mahirizy zay rehetra ataonareo dia ataovana mila mitomban-dahy ho Paoly apôstôly raha te handresy iainao koa mitsangana dia manaova zavatra amin'ny fitiavana fa misy afatry Paoly manina izy miteniteny fianakavian'olona anankiroa dikan'izy dia zao mba miaraha amin'ny olona tsara noho ianao mba miaraha amin'ny olona mahay noho ianao le complexe manko manahirana misy karazan'olona manko tsy miaraka raha tsy amin'ny olona bady noho izy olona sahirana noho izy satria amin'izay izy mba misongadina mitondrana miakitra nefa n'izay sa mitondranao midina nareo mpianatra ireo raha olona bady foana ny resahanao isan'andro sy voatra ianao fa miady hevitra amin'ny olona mahay noho ianao ireto olona toron'ny Paoly reto izy hoe fantatra reo ry amina sy amina mangataka aminareo mba hanaiky tsara ny olona tahaka an'izany
zany olona tsara zany olona mikely aina miara-miasa fianakavian-dranona koa izy namelombelona ny fanahy mba ekeo nitahaka ny reny mbo miara amin'ny olona tsara miara amin'ny olona mahay no ianao mba azonao manakatra ny azy manakatra ny ao an-dohany finoana mandresy no resantsika eto tantaran'ny Davida sy Goliath le fiaingana zany aza diso fiaingana mila miainga amin'ny herin'Andriamanitra izy moa Andriamanitra ry za ary rehefa aveo ampiasao ny hery anananao fa tsy tahaka le rangahy anankiray hoe vavaka tsara izy dikony fa ny fahalemeny le rangahy tsy mba mahalala tanana mihitsy izy tsy manome satria izy niady mafy tamin'ny fiainana za tsy mba nomeme zavatra zany ozy izy dia nanofo izy ndray andro zany nanarin'ny tompo hoe nitondra le fiarana izy dia nisy karoty ngoda be latsaka dia nijanona mihitsy izy le karoty nisy nandray dia izy karoty koa izy tamin'ile olona ka ity nge lehibe efa aloha ny tapany ay efa aloha jereny tsara ay na tazomo anao ary efa aloha ny tapany rehefa niala avy teo izy tamin'ny nofony accident izy zany accidenté dia maty rehefa maty izy dia tany amin'ny afobe dia nidio izy hoe ahoana ny mahatonga anaty za mba dekona manao nadidy koa za tsy mangala za mino efa marina daholo le teneny fa ahoana izy nitabataba min Jesosy avy any ambony any izy io dia nirahany ny anjely hoe diso zavatra ray alohanao ramose ahoana ianao tsy mba manome aiza kosa nisy olona mbo tsy hanome za efa nanome zavatra isao tsara hoe vinanao nanome fara nanisy izy totrany tsisy marina le karoty ozy izy le karoty love eo izy le anjely nanome efa nanome aho izy ena ro Jesosy nanao tato le anjely nanome karoty ena ro Jesosy fatory le karoty dia latsao aminy raha mahazaka azy zay natady le karoty zany dia nilatsaka tao dia nisangarza tamin'iny izy nagaga nabata azy le karoty misy tady niakitry ngiara eny efa ambonimbony zany ohatra n'io amin'io hitan'ny olona lasika lehibe dia samboriny olona amin'ny tongony izy le re karotiko ty fangano lisy amin'ny nandaka koa razokony zany le karoty manomboka mitritra le karoty mbola mandaka ihany izy anarery ty dia tapoka le karoty dia izy Jesosy hoe ianao tena tsy aby efa ty ve le tsy ianao mbola tsy hanome ihany ka fietretra zany ryavatra tetra le olona dia nanomboka te dia mba niezaka izy hanome soa ihany ny fanofo izy saika ratsy le karoty io izy le ry tompo tsy mahela ny teny fikasana mampianatra anao izy hiatrika ny fiainana tsy mbola homora akory io fiainana io fa après ny Covid tsika mbola miatrika ny toe-karenantsika sy ny sosialintsika ny toe-tsain'ny olona mikorosofahana ny fomba Fiarahabana zao tsisy lohany sy vodiny raha mijery nareo tsy haintsony hoe anao inona rehefa miarahaba dia ny toe-tsaina ny eny amin'ny arabe sy ny sisa tsy maintsy miatrika an'izany ianao tsarovo ny tantaran'i Davida eto hoe miainga amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tao tsy voatery anao fahagagan'Andriamanitra fa rehefa mahatsiara anao lehibe Andriamanitra dia ho hitanao no ataony ary ny faharoa mahaiza mampiasa izay hery rehetra eo ampelantananao Andriamanitra rery ny voninahitra amen. manoloana izany sitrapon'Andriamanitra tokony hiainantsika izany ry havako dia tsy misy nahatanteraka izany isika tsirairay izao koa andeha hifona hibebaka eo anatrehan'ny tompo. Andriamanitra be fitiavana ianao ka mananatra anay mandrakariva mba hiova sy hanova ny fomba fijery anananay. Raha ny fomba fiainanay tokoa mantsy dia mitsaratsara ivelany izahay matetika ary manambany ny hafa
tahaka izay nataon'ny Goliata voatantara ao amin'ny soratra masina. Amin'ny fiatrehana ny toe-javatra iray dia tsy mba miainga amin'ny finoana ny herinao Andriamanitra izahay fa matoky ny tenanay sy ny herinay, kanefa izany dia voafetra ary tsinotsinona noho ny maha-olombelona anay. Tsy mba hainay olonao ny mampiasa ny finoananao, ary eo amin'ny fiainanay koa aza dia mitady ny zavatra izay tsy hainay sy tsy mahazatra anay izahay. Tsy mahay mampiasa izay eo am-pelantananay, na mampiasa ihany izahay fa mora mitsoka, mora milavo lefina. Noho izany dia tsy mba mivoaka ho mpandresy tahaka ny Davida. Andriamanitro, mamindra-fo aminay fiangonana, mamindra-fo aminay olonao izay mandeha amin'ny herin'ny tenanay, ka mora kivy, mora reraka, ary resy ny fahavalo aza. Fantatray Andriamanitro, fa eloka sy fahadisoana eo anatrehanao izany. Koa indreto izahay manolo tena ho diovinao satria resy lahatra fa diso tanteraka. Resy lahatra fa olombelona mpanota tsy miaina ny sitraponao Andriamanitra sy izay baikonao. Neninay Tompo ireny lasa taloha, fa manomboka izao izahay noho ny fandrenesana izany sitraponao izany dia manolo tena vonina ny hiova hanatanteraka izany. Koa mamindra-fo aminay, Famelan-keloka noho ny amin'ny Kristy izay mpamonjy anay, nanolotra ny tenany noho ny fahadisoanay, no asainay manatona anao, mifona eto anatrehanao. Amen. Firana fanampiny 530 hanamafisatsika ny fonatsika amin'ny Tompo.
Asan'ny fona teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny finoana isika dia matoko somary nisy ka mela ny fahotantsika hanafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany raisoa mpitsanganana amin'ny fifaliana ny teny soa famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Fa voasoratra hoe fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa marinina maimaimpona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinana amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandefirany mba hanehoana ny fahamarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an Jesosy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Jesus'lay panavotro noho ny fitiavany ahy maty mahosoloko oderako manirany masina entiny anavotray afaka mieloko ulazako lalana ekantara maliko zay nitagaidavanya erinony eloko oderako fanirany masina entiny lanavotray afaka ny eloko. Iombona amin'ny vavaka fangatana isika ry havana. Andriamanitra tomponay misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay mitaona anay ho kristianina mandresy noho ny finoana dia ny finoana miainga amin'ny herinao Andriamanitra ary ny finoana ihany koa izay mahay mampiasa izay hery rehetra eo ampelantananay. Isaorana ianao ny amin'ny fahasoavanao izay namela ny fahadisoana indray ka mitaona anay mandrakariva mba olona vita fihavanana aminao Andriamanitra izay tsirairay avy. Manoloana izany sitraponao izany dia mitondra-bavaka izay ho an'ny fiangonana kristiana manontolo izay vavolombelona izany finoana izany ny fijeroan'ny fiangonana. Mangataka izay mba aizanay mampiasa ny finoanay izay rehetra nomenao anay ka isehoanay ho mpandresy hatrany eo amin'ny fiainana indrindra ny fiainanay eo anivon'ny fiangonana. Apetraka mba ny fitarianao ny fandaminana rehetra ny rosoanay indray amin'ny fotoana izay efa napetraka ny sampana napetraka ny fiangonana afahanay mitombo amin'izany finoana ty anatinay izany ary afahanay ihany koa mampiasa izany izay manatona anao tokoa ry Tompo Andriamanitray dia tsy maintsy mino fa misy ianao ary mpamaly soa izay mazoto mitady anao. Ankehitriny tsy ny fisianao ihany no inonay fa mino ihany koa izay fa Andriamanitra mitantana sy mandrotsaka ho anay ny tsara rehetra ianao. Koa aminao Andriamanitra trany no anakinanay ny fiainanay ny fitondrana ny fiainany tsirairay avy, fitondrana ny fiainany ankonana. Androtsaka aminay ny fitahinao ianao ry Tompo Andriamanitray. Ianao ihany koa no hanasitrana ho an'ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao ora sy fotoana hitenenanay izao. Apetraka eo ambany fitarianao ireo mpanomponao izay anavaon'ny fanoloran-tenany iroso amin'ny fanamasinana ny fanambadiana. Ianao ny asa araka ny teninao na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana. Ry Tompo Andriamanitray apetraka eo ampelantananao izay masoa anay rehetra.
ankininay aminao hatrany ny firenenay satria ny vahoaka manananao ihany no miaina ny fahasambarana. Mianaran Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Iombonantsika amin'ny teny ity ny Fanekem-pinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao, izy no manambara amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy sao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombony finoanay. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Misy ny rito avatsika manolotra ny zanany hiditra amin'ny fianakaviam-be ny chapelle militaire eto Ampahibe. Ny zazakely zafindrasanga midira Fransisy, zanakely zafindrasanga anjarany any François Rakotarsou Bodinirina Domoina Asaina izy mianakavy. Zazakely raboza eky Marty Candisy, ny ray aman-dreny raboza Gustosy razana John Fertra asaina koa izy ireo hiatrika ny alitara masina. Vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato andiny voalohany ny Jesosy sakaizany zaza tikany fampanjaka malaza. Andriamanitra tompony fahavelomana, Andriamanitra zay tompony fiainana ka nanome azy hery azoany manana zanaka. Hoenontsika ny tenin'ny tompo, fa ianao efa nampivoaka atao ankibo, nankinina taminao hatrao amboho ka hatranankibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lany Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo, koa dia hatolotra ho an'i Jehova izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho amin'ny tompo izy. Ivavaka isika. Raha eo misotranao zay no ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany natrehanao. Eto amin'ny fiangonana mahamarika ny fanompoam-ramponao tsy miova. Ianao zay miahy ny taranaka amin'ny fandimby amin'ny fanekenao. Vavolombelony zany reto fianakavianaka amin'ny mpifaliana amin'ny fiangonana izy. Mizara izany fifaliana izany izy. Ka ianao tompon'Andriamanitra ne amin'ny alalan'i Kristy no ampity reto zaza reto amin'ny fiarahamonina kristianina. Fa ianao ihany nanampisan'ny fianakaviana, nanampisan'ny fiangonana, nanampisan'ny firenena. Metezanao tompo ita reto ray aman-dreny reto. Se ny fianakaviana azoany hery ikolokoloana na beazina ny taranaka. Meo amin'izy ireo ary ampanjakao amin'ny tokantranon'izy ireo tsirairay avy ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana hatrapa amin'ny zaza fa tena tokantrano misy Andriamanitra izy amin'ny tokantrano zany. Toan'ny fanamazotony ray aman-dreny eo amin'ny sakramenta masina any aoriana aminy.
zay fiangonana koa dia ampio hitaiza reo taranaka nomenao anay avao isan'andro nerin'ny fiangonana ampita amin'ny taranaka mifandimby fandriamanitra tsara ianao sady mpanao mitsara amen dia miarabanareo ry havana nomen'andriamanitra ny fara eny tyo reto zazy reto ka te zao tsara mitario tombosaina fity androso fity amin'andriamanitra sy ny olona ary io mananareo ny amin'ny fanabeazana sy ho amin'ny sakrameta ho aminareo ny tompo amen miarabanareo minaran'i Kristy ry havana misaotra ny tompotsika ny amin'ny fanoloran-jaza izay totosa teo zany ny tompo no manomentsika marika fa Andriamanitra miasa trany fa tsy mihiboka akory Andriamanitra reto avatsika reto na vitan'ny fanamasin'ny fanambadiana raha nria miaramanina lalasosy rasoanirina larisa asa nao zareo ary rinariry zareo dia miarabanareo amin'ny aran'ny tompo ry havana ny ararizava lanjazavavy amin'ny tombo ombanareo atrany saotra tompoko reto angatahana mbavaka amintsika raha miandry soratsy valaka sarobidy satria ary-manitra mirana nomena elodi amin'ny heriny ho atao fanamasinana fanambadiana ato zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana saotra tompoko efa misokatra ny brotsika ny larobisy ny zoma riva efa mandray olona trany amin'ny bro zany isika misy ny famangina rehefa aveo zay tokony natao tamin'ny fotoana teo reto dekona anankitelo reto marary tamin'ny fotoanandro dia hovangina dekona dasolo rafaela ary sabasy raha ao ny fianakaviana dia amangy ny fiangonana ireto manamanjo kapezakia dekona voangy ny famille tombokola amson famille Radosona Robin, famille Tompokola Velotsalama Solomon, famille Tompokola Zakarimana Roger, famille Tompokola Générali Mamzara Jules. Ao koa ny avy amin'ny Dorcasia, Dorcas Josiane, Domoina ary bebe Nasolo. Hovangina zany rehefa mirava ny fiangonana. Ao reny Fanompoam-pivavahana dia mamijanona ny mpiandro sy ny mpiomana zany avy eo amin'ny sampana fifoazana eo amin'ny akany ambamy miditra tsikelikely amin'ny fiainam-piangonantsika indrindra fa ny sampana efa manomboka mandray anjara ny sampana zany efa ny tompona ndraikitra efa mba mivory mieritreritra ny atao ahoana ny krismasy sy ny takan'izany dia efa misy ny 2 minitra ny sekolady sy ny sisa dia ampidirina tsikelikely anatin'ny liturgie izy ireny mihedsika mizatra zany fa amin'ny fiangonana fa olombelona ihany tsika mety abdino fa izy fotsiny nareo fotsiny tsy manao tolérance raha pasteur manadino hoe tsy adino ny tsodrano na efa lasa tsy mahay manao tsodrano tsony hoe leretsa tamin'le covid teo tsy manaiky ny olona hoe pasteur mahay an'izany foana fa laha zany ara mila bozina ny zavatra momba ny finoantsika sy ny sisa ao anatin'izay fa ndraindray misy zavatra tsy ampoizina amin'ny fahelana teo ny tompo ampaherintsika mandrakariva manasa ny filohan'ny fiangonana isika ndray njara fitenenana mbola ampitomboana amintsika mianakavy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo teboka vitsivitsy no ampatsahivina antsika eto ny voalohany dia mikasika ny fiainam-piangonana araka ny voalaza indray aman-dreny mpitandrina nefa voalaza tamin'ny heriny dia manomboka miverina amin'ny fiainam-piangonana mahazatra isika na dia eo aza ny ireo mesure barrière zay tsy maintsy ho arahantsika tsakany sy andavany hatrany noho izany dia entanina ny sampana rehetrarehetra zany mba amita ny fanomanana ny 3T zay tsy maintsy ho aterina ao amin'ny sekretariat ny bureau ny fiangonana alohan'ny faran'ny volana izao
efa misy moa ny mail nalefa tany amin'ireo sampana, misy ny tablao dia anjarantsika ny mameno azy ireny arakaraka ny fahitantsika ny fanatanterana ny taona 2024. Ny faharoa dia efa nilazaina tetrany tamin'ny heriny dia mety misy ny tsy teto am-piangonana moa zany fa ho antsika fiangonana no iantefany zao tepoko iray izao araka ny voalaza moa zany dia ny taona 2024 io no feno 20 taona ny nampitandrina ny Rakodjafy Mikaela Mianakavy ary 12 taona koa no niarahana nompo teto amin'ny chapelle militaire teto Ampahibé. Dia milaza moa zany fa 12 taona koa na aumônier national Miaramila azy ireo. Ka mieritreritra ny fiangonana fa ankalaza izany vanim-potoana lehibe zany eo amin'ny fiainan'izy Mianakavy ary indrindrandrindra eo amin'ny fiainantsika fiangonana. Dia misy ny komity pankalazana izay atsangana atsoatsy. Io komity io moa zany dia rehefa nilazana tamin'ny heriny dia isy ny birao, dia isy ny solitena isa-tsapana. Indrindra ny isa-tsapana hatramin'izao zany mbola tsy nisy ray solitena avy any amin'ny sampana sy fikambanana velona ato anatin'ny fiangonana hiditra ao anatin'izay komity izay. Ary misy indrindrandrindra ny avy amintsika fiangonana izay TRINITE mba hiaraka laza, hiaraka andinika ary amolavola ny fankalazana zany komity pankalazana zany. Dia antso no atao amintsika rehetrarehetra izay TRINITE dia angatahana mba hanantona ao amin'ny bureau-ny mpitandrina na amin'ny sekreteran'ny bureau-ny fiangonana. Farany moa teboka farany efa voalazan'iray aman-dreny mpitandrina teo misy ireo adidy izay mbola tsy vita nataontsika fiangonana tamin'ireo izay manamanjo sy izay tsy salama teny amin'ny hôpitaly dia rehefa mirava fiangonana nandrateraka zany ny fiangonana. Dia voninahitra man'Andriamanitra irery ihany. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra ny président isika ny amin'ny izay fanazavana izay iroso amin'ny asa vavolombelona amin'ny alalan'ny fanoratena mirakitra isika ao ny antokopira afaka mira ao anatin'izany midekona andahatra ny fandaminana rehetra.
raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana zao tsodranomasina izao dia ho tanteraka aminao ho mitsodrano Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny irainy zanaka ary ny fanahy masina ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninany mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy any ny fanjakana mandrakizay ho aminareo ny fiadanany. Amen. Mipetraka isika mivavaka mangina. Ny finoana mandresy dia miainga amin'ny herin'Andriamanitra ary ny finoana mandresy dia mahay mampiasa ireo hery eo ampelantanana koa ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika ravaka. Pastera izy moa an'izay mahafantatra. Mbola tsaron'olona anao pastera narobelo mamangy antsika eto izy manao inspection inareo tsara fa pastera be fa za zay efa menatra mitsanganao akaiky. Asitsika teka fiararitsintsika ho azy. Mitsangana hoe le vady aman-janany, ao ny vady aman-janany ka. Ireo izy ireo anakoho ny ankizy dia
any Atsimonarivo miray zareo ana miadana any zany mitsofoka any Akoany zany aninona mbola zao kely anay narany fitandremana fitandremana edena vaovao ambojanaka dia fa somary mifanila amin'ny rasaraka zany zay efa mifanila tany amin'ny Betsimisaraka atsimo zany zareo fa amin'Natialo maniko dia misaotra pasteur dao ary dia mba kopakopaly olona akaikinao mba jerijereo fa manjamanja daholo zareo Thank you.